eo amin'izay tontolo ny fividianana izay hatrany dia raha ny zava-misy mikasika ny fividianana dia misy ny fahatarana ara-potoana ary ny tsy fahampiany entimanana etrehany ny fividianana hoy ny tompony andraikitra eo anivo ny fitondrana. Nisy fahatarana fametrahana solon-tenam-panjakana na ny préfet isam-paritra ny alarobia lasa teo vao nivoaka ny didim-pianjakana manendry azy ireo raha toa ka tokony ny alohan'ny fisokafan'ny fotoana fametrahana ny antota taratasy afilatsahako-vidiana no nivoahan'izany. Ankoatra ny distrika fito eto Analamanga, atara noho izany ny famaritana ny isan'ny mpanotsaina ny tanàna any amin'ny faritra 120 hafa. Toa zavatra izay nisy fiantraikany amin'ny fametrahana ny antota taratasy filatsahako-vidiana io. Ankoatra ny vola $7.5 ny banka amin'ny teti-bola anatosana ny fividianana. Manoloana io fanontaniana mipetraka amin'ny rehetra ny hoe vonina tanteraka ny fividianana tokoa ary hoe ny fitondram-panjakana. Raha nametrahana io fanontaniana io ny talenga amin'ny etran'ny fiadianan'ny Repoblika, dia toy izao ny valiteniny. Raha ny tena tokony misy tsy tokony miembotra fa efa tapaka hoe io le datin'ny faran'ny volana jolay dia andeha ny fividianana. Arak'izany dia manome tokony eo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika fa dia tazomina ary tsy miembotra intsony ny daty anatanterahana ny fividianana ben'ny tanàna sy ny mpanotsaina ity izay voafaritra ho totsaina ny 1 amin'ny 30 jolay ho avy izao.